Ieny ary tompoko misaotra n'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavana sy ny famindram-polo lehibe dia afaka manao fotoam-pivavahana isika na dia atao hoe mikatona aza ny varavaran'ny trano fiangonana. Afaka manao fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny YouTube izay arantsika amin'izao androany maraina izao. Menan-tompo ny voninahitra. Ny fandaharam-potoanantsika moa zany amin'ity androany ity dia tahaka izao. Voalohany dia isy ny fotoam-pivavahana tahaka izay efa fanaontsika hatramin'izay. Fa ny faharoa izay mampiavaka ny androany dia isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay manana ny lanjany lehibe tokoa ka na dia tsy ao anatin'ny fotoana iangonana iarana mivory ao anatin'ny trano iray ary isika dia azo tanterahana foana izany fandraisana ny fanasan'ny tompo izany dia omena tompo ny voninahitra. Zay zany ny amin'izay fanokafana izay fa iroso ho amin'ny fotoam-pivavahana isika ka dia meloan'izay dia arabaina daholo zany ianareo rehetra any tokantrano izay fa miomana dia miomana ho amin'ity fotoam-pivavahana androany ity. Aoka tena andray anjara anompon'ny tompo tokoa ianao. Tena hoe anompon'ny tompo amin'ny fonao rehetra fa izany no takian'Andriamanitra sy tadiavin'Andriamanitra amintsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Ka dia ny tompo anie hamangy antsika tsirairay avy isam-batany olona, isam-pianakaviana ary isa-tokantrano. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao hametraka ny fotoana mba hoe ho an-tanan'Andriamanitra. Raha io misaotra anao zahay fa noho ny fahasoavanao lehibe sy famindram-ponao dia nomena tombonandro avelomana izahay velonena sy matsara malaka ankehitriny na dia teo ary ny valana aretina coronavirus. Misaotra anao ihany koa zahay satria ho tahinao ty fotoam-pivavahana androany izay atrenay rehetra ity naiza no misy anay. Ataonao tsapanay Andriamanitra fa dia miaraka aminay foana ianao na dia mikatona ary ny varavaran'ny trano fiangonana tsy ahafahanay miara-miangona, tsy ahafahanay miaraka mivory. Ianao no Andriamanitra tsy voasakana ary tsy voafetra ny zava-misy ka dia omena voninahitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany ho voatatokoa anie ny fotoan'androany. Misaotra tompo. Amen. Dia manaraka izany mampaherantsika rehetra aho ho anareo izay any amin'ny tokantrano misy anareo any fa amin'ny alala izao fotoam-pivavahana izao dia afaka hiasa ny tompo Andriamanitra, hitondra fanasitranana, hitondra famonjena, hitondra fanafahana. Ary tsy misy masakana an'Andriamanitra tsy aneho an'izany rehefa ao aminao ny hetaheta sy ny finoana ny andray zavatra avy amin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Ka dia ho fanizantsika ny fotoam-pivavahana ito zany dia andaontsika rehetra hiaraka anao hira. Tsy izay ety anoloana mikarakara an'izao fotoam-pivavahana izao ihany akory no tokony hoe hihira, anao hira fa anareo any atokantrano any mihitsy. Zay nge ilay hoe fotoam-pivavahana ataonareo any atokantrano hoe mandraisa anjara ianareo mihira na dia olona roa sy telo sy efatra ary ianareo any atokantranonareo any ka hira telo mifanesy zao no iarantsika manohy an'ity fotoam-pivavahana ity. Ka dia mirary fahasoavana ho antsika tsirairay avy tompoko. Aleluia. Ankafaliana lehibe indray no anaterako ny arahaba ho anao izay any tokantrano any manaraka an'izao fanompom-pivavahana izao. Marina fa tsy afaka miona isika, tsy afaka miaraka eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity isika kanefa mino fa ilay tompo Jesosy ombanao mandrakariva hitoetra eo amin'ny fanatrehana anao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. 2 taona lasa tokoa izay ry havana dia nomena Jesosy mba ho famonjena antsika. Nafony ny ainy nijaly izy tena hoe nokapohana ary tena naratra izy tao anatin'izay dia nilatsaka ny rany. Iny rany Jesosy iny dia tiako manambara aminao fa tena sarobidy ny rany Jesosy. Iny rany Jesosy iny afaka manasitrana anao. Iny rany Jesosy iny afaka miaro anao
amin'ny devoly sy ny asa ratsiny rehetra dia tiako ny miteny aminao androany hoe angatao isan'andro ny rahan'i Jesosy aoka izany tena hikoriana ny anatinao any anadio anao anavao anao isan'andro dia tena hoe ho voatahiry ianao anatin'izany ao anatin'reto hira anankitelo reto dia hiaraka ilaza ny asaribidin'izany rahan'i Jesosy izany sika dia mihira ny fonao rehetra tena hoe mety hoe tsy hainao ny tononkira mety efa heninao ihany koa nefany fa na izany ara dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany dia ho hitanao fa tena hoe iseho aminao voninahitra Andriamanitra. Mijery ny fitarainako Nomba mijery ny fitarainako Leo ambony aspizalina nanafaka izy Irana latsany Miainu natuluni Mietako lasani Masiaru afaka Irana latsani Miainu natuluni Mietako lasani Masiaru afaka Mandiza ho an'i Jesosy ianao Ny fahafatesan'i Jesosy Tompo Fahafatesan'i Jesosy Tompo nanafaka ny otako Idiakapoka tamin'ny Tompo sitrana ny aretiko Ny fahafatesan'i Jesosy Tompo nanafaka ny otako nanafaka ny otako Idiakapoka tamin'ny Tompo sitrana ny aretiko Nirana lazani Niainu natuluni Nietaku lazani Masiaru afaka Nirana lazani Niainu natuluni Nietaku lazani Masiaru afaka Ny fasanaza ny sokatra fa velona Jesosy Revavalo nando si trava manesi Jesosy Tena zany mihitsy hoe ny fasanaza ny sokatra fa velona Jesosy Revavalo nando si trava manesi Jesosy Nirana latsani Niainu natuluni Nietaku lasani Masiaru afaka Nirana latsani Niainu natuluni Nietaku lasani Masiaru afaka Masiaru afaka Masiaru afaka Masiaru afaka Masiaru afaka Masiaru afaka Tena zany mihitsy raha te ho afaka ianao dia le rahan'i Jesosy mihitsy no angataondaona mbola ho aversika izany ao anatin'ny tia hira anankiray ity hoe raha te ho afaka koa tenao dia tena hoe le rahan'i Jesosy mihitsy no angatao misy hery ao anatin'izany raha zany Teu afakuta baiano Isiri amira Awamira
Tena sarobidiny rahan Jesosy nalatsany zany teo amin'ny hazo fijaliana. Ndao tsika tena hoe ifantoka tanteraka amin'izany hoe famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Tsaroviny ny fijaliana rehetra ny ainan'i Jesosy sy ny fahoriana rehetra nentiny ho aso ho anao teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvaria io. Fantoto tsara amin'i Jesosy ianao amin'izao fotoana izao. Manopy masoko atendrombohitra, aviaiza moa ny famonjena Jesosy aviaiza moa ny famonjena, ilay mpanjakany voninahitra nandony vidiny hoanio sitra tao Kalvaria. azonao sary an-tsaina ve Jesosy ilay voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana io? Tohitako ianao mijaly Jesosy noho ny fahotanao, noho ny fahotako, ny adalàna rehetra izay nataoko sy izay rehetra mety hoe elika nataonao teo masony, fa tsy nanisan'izany izy fa tena hoe nomeny ilay rany satroamsy nororanako fa tena hanadio anao. Sinotsinona matioa tao Kalvaria. Iny ranao iny Jesosy io. Iny ranao iny le niaretanao, ilay azo fijaliny le mavitaminao, fa ianao irery ianao yan no navidy izany. Le diakapokao no fanasitranana nay Tompo malala. Le diakapokao no fanasitranana
latsaka ny tena raha nalatsaka ny tena famelana ny heloka no famelana heloka ianao lay vato izay no lavin'ny olona ivertuga fezo sanakondro n'andriamanitra mbola sandratsika mafy hoe iny ranao iny ranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny lay mafitaminao fa ianao irery ihany ianao ihany no navidy izay iny ranao iny ranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny lay mafitaminao fa ianao irery ihany ianao ihany no navidy izay mbola veritsika hoe iny ranao iny ranao iny lay niaretanao tena niazitra ny mafy anao tena nafonao ny ainao nomenao ny ranao mba ho famonjena ianao irery ihany ianao ihany no navidy izay tena maty ho anay ianao Jesosy misaotra indrindra Jesosy isaotra amin'ny fonao rehetra Jesosy amin'izao fotoan'izao raha azonao atao dia mangatany rano ianao mba tena hikorina ny anatinao any hanavao anao indray dia isaorana moa ny tompoandriamanitra tamin'izay hira fidiarana ny arantsika nanao zay zany omena tompatra hatrany ny voninahitra fa ny zavatra anankiray mbola tiako amafisina kely androany moa zany misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo zay arantsika manatanteraka no zany zany dia tsara ianareo miomana zany hoe fa misy vera zany io misy divay dia misy anko mofo zay ampiasaintsika any amin'ny tokantrano misy antsika tsiraray avy any dia miandry ny fitariana zay ataonay fotsiny ety zany ianareo mba hirindra tsara ny zavatra ho ataontsika amin'izao fotoana zao aza dia anokana fotoana indray zany isika anaovana vavaka hivavaka isika ho an'ny fiangonana kristianina rehetra eo le fiangonana kristianina ataoko hoe tandremako manokana fa tsy janona amin'izay isika fa ny fiangonana kristianina rehetra mihitsy manera Madagasikara zay olon'Andriamanitra antsika zay matena iray antsika ao amin'i Jesosy dia hivavaka ho amin'izany isika mba hitoetra tsara ny fiangonana kristianina na dia mikatona ary varavara-piangonana dia tsy hisy hemitra na hiverin-dalana na hoe hiala amin'i Jesosy zany ny olona mba tsy hisy ihany koa anefa ny hoe lasa nangatsitsika na hoe natoritory na hoe varina na hoe lasa voasariky ity zao tontolo zao ity indray izy mba tsy hisy ane zany dia zay ny vavaka iarantsika manao amin'izao fotoana zao itsika tsiraray avy mihitsy zay mahatsapa-teny hoe kristianina zany androany dia samy sokabava samy elobava samy teny anamboraka ny ao am-potsika eo ny atren'Andriamanitra ho amin'izay nambarako izay zany ka ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irihery ihany andiny ny voalohany ihany no hira iarantsika manao vitsy zay iry zay dia iroso amin'izay vavaka ho an'ny kristianina rehetra manerana Madagasikara zay zany isika akoatrany hoe ny kristianina atao amin'izao fiangonana tandremako manokana izao andiny ny voalohany ihany zany Zay fandaso resami fa efa nahitako fanjakana sy fiandrianana sy misy azo ari namina
Zarecha Zaitiza Injumyanku Kewana Cheanda Banzakayana Anjiamanicha Jai Parisipa Mudia yang nodofjaj na tu sini sini asmalina amina punya nau kamachuanai punya na mati uanda itsaganda katuga eliwa sesosyo yang nodofjaj na tu sini sini asmalina amina. Nivavaka avy hatrany aritsika rehetra ianareo any atokantrano any samy mivavaka amin'ny fony mantolo ho an'ny fiangonana kristiana rehetra manera Madagasikara mba tsy hisy hemitra na hiverin-dalana na dia mikatona ary ny varavaran'ny fiangonana mba tsy hisy hiala amin'Andriamanitra na ihany koa angatsitsika sy hovaram-bariana na ho voasarika ity zao tontolo zao ity fa mba tena hijoro hitoetra tsara ho vavolombelon'i Jesosy mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Samy mivavaka daholotsika rehetra, samy manokatra ny vavany izy, fa mila olona mamboraka ny ao-pony Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Andriamanitra, ndreto izahay miray fo, miray fanahy, miray hevitra, mampisefa iray ihany izahay ao aminao Jesosy, ka dia miaraka mivavaka, mifampivavaka ho an'ny fiangonana kristiana rehetra manera Madagasikara. Tompandriamanitra, ho tonga any amin'ny tsirairay avy aneny famanginao, ka ny fiangonanao dia ampaherezanao manokana arak'ireny teny zay fanambara tamin'ny fiangonana ireny, arak'ireny fampaherezana zay nolazaina tamin'ireny, mba tsy hisy hemitra na hiverin-dalana na hiala aminao Jesosy ny olona, na dia mikatona aza fiangonana, na dia tsy misy ary ny fiara-miangona toy ny fanaonay hatramin'izay, mba tsy hisy voasarika ity zao tontolo zao ity, ka hiverina ho amin'ny sampy, na hiverina ho amin'ny fiainana maloto, na hiverina ho amin'ny fiainana ratsy, hoe ho aminay fiangonana kristiana rehetra ny fanapa-kevitra, ny joro tsara, ny toetra tsara, ny orina tsara, ry Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitra. Mino zahay fa ny herinao makaka amin'izao vavaka iarahanay manao zao dia tena hiantefa aminay kristiana rehetra, aminay olonao rehetra, aminay fiangonana rehetra manerana Madagasikara. Ny fanahy ratsy mampirorosaina, ny fanahy ratsy makafanahy, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala amin'izao fiangonana izao, miala amin'izao olon'Andriamanitra izao, miala aminay, ary afafiko tanteraka ny ran'i Jesosy, afafiko ho amin'ny tsirairay avy, hisy fiarovana eo aminay, hisy fiarovana eo aminay, hisy fiarovana eo aminay. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana mivavaka omena voninahitra mandrakizay ianao. Misaotra, misaotra, misaotra Tompo. Amen. Amampanompon'Andriamanitra moa dia mirary ianareo fiangonana kristiana rehetra manera Madagasikara mba tena hitoetra tsara ao amin'i Jesosy, hiorina tsara ao amin'ny Tompo, ary manana tanjona ny anna toe-panahy tsara mandrakariva mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra izany. Ianao tsara inge ity teny ambarako aminareo ity, alefy tahaka ny tantaran'ny Josefa.
Josefa nge azo lazaina fa zaza tsy ampy izy raha miala tao amin'ny tranony ray aman-dreniny dia ny fiafarany moa namidy andevo tany Egypta. Raha ny fomba fiteny ankehitriny moa dia hoe nalefa tany amin'ny tany tsy misy Andriamanitra izy, zay moa fomba fiteny ihany. Tany izy onjonjo ny samirery na dia zaza tsy ampy taona aza izy dia tsy mba nanadino an Jehovah Andriamanitra zay notompony ray aman-dreniny. Tsy mba nanadino an Jehovah Andriamanitra zay efa nambara taminy fa zany no Andriamanitra ivavany Josefa. Mafy niady, mafy zavatra sarotra anatrehany, tena olana be dia be ny fakapanahy, fa dia nasehony hoe an'Andriamanitra tokoa izy na mandritry ny androm-piainany rehetra. Ndre mandeha azy izy araky ny tantara efa hainareo tsara, fa dia tojo fakapanahy fara zay mafy satria mivadiny patrony mihitsy no nakafana azy. Dia raha maha ny olona dia mety hoe tombontsoa lehibe zany, tombontsoa lehibe ho an'ny fiainako ankehitriny sy ny ho avy zany, fa dia tsy nety nalay mpanahy mihitsy izy. Nijoro foana izy, joro foana izy. Fomba fiteny ary dia hoe ataoko ahoana no hanao zany zavatra ratsy zany, eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny tena lehibe indrindra taminy, ankoatrany hoe hanao zavatra ratsy hoe amin'ny patron zany. Ka dia fiaina tahaka izany mihitsy zany no tian'Andriamanitra hiainantsika na aiza n'aiza misy antsika. Asa atao fialan-tsiny hoe mikatona fiangonana dia zay no natonga lasa niembotra, lasa niverin-dalana, lasa nanadino an Jesosy, nanadino an'Andriamanitra. Nikatona mantsy fiangonana dia zay no natonga voasariky ny lamana teto tanàna amin'ny adalana hoe isotro, anao loto, anao zavatra tsy tokony atao, ilokaloka sisisy. Asa atao fialan-tsiny zany, fa dia asehoy hoe tia an'Andriamanitra ianao ary sarobidy aminao famonjena zay efa namonjen'Andriamanitra anao, ka dia hijoro hatramin'ny farany ianao. Dia hoy aho hoe omena tompany voninahitra samy haritra hatramin'ny farany eo amin'ny fanompoana tompany isika tsiraray avy. Amin'izao fotoana izao tsika dia mbola hanao hira anankiray, andiny voalohany ihany no hirantsika manao amin'ilay hira izay efa nataontsika teo ihany, dia vitsy hira izay dia roso amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ny tenako. Fantatrò rasa mifa efa nahitako fanjakana sy fiandrianana sy misy azo arina minao izao rehetra ijumianku kewana cheanau banzakayanau anjia manisha kai participa muzia Simisini Aswarina Amina Lumbunya na kamati wanay Lumbunya na kamati wanay Itsaga na Katuga anyone Sesosyo Yanao no fiay naku Simisini Aswarina Amina Dopo la vertica farano e non bugnano kamatuanay Kamati uanay
Sady mafy ny feo anao sangana ka tonga hery hoahy Jesosio ianao no fiainako tsy misy ny azo arina amina eny ary tompoko tonga amin'ny fotoana zay andrenesana ny teny Andriamanitra isika dia omentsika toerana reto namandreto a dia hoy aho hoe raha misy baiboly eny aminao dia sokafy ao amin'ny bokyny Jaona toko 4:12 dia vakitsika ny 9:13 Jaona toko 4:12 dia vakitsika ny 9:13 ary raha tsara iny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny zany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky zao efa naresy izao tontolo izao mbola averiko vakina ihany le teny ary ro tsara tompoko Jaona toko 4:13 zany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao avy amin'ny alalan'io teny zay novakina io riavana malala no akantsika fampianarana sy fampahirezana amin'ity androany ity mazava be mihitsy ny teny nataon'i Jesosy ahita fahoriana ianareo ho Jesosy eto mity zao tontolo zao ity ahita fahoriana ianareo dia za manokana moa mandray zay teny zay dia hoy aho aminareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao ho anareo zay mandreny zao afatra izao aza mieritreritra mihitsy ianareo hoe satria efa nino a Jesosy satria efa nandrainy Jesosy satria efa nisan'ny olon'Andriamanitra dia mieritreritra anao hoe lalana feno voninkazo foana no lalana diaviko na mianatsimo na mianavaratra na miatsinanana na miakandrefana aza mieritreritra zany mihitsy ianareo fa mazava be mihitsy ny teny nataon'i Jesosy hoe raha mbola velona eto ambony ty tany ity ianareo dia tsy maintsy ahita fahoriana tanareo averiko vakina le teny aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana zay zany nambaran'i Jesosy Kristy fa zao riavana malala matoky ianareo tena matoky ara-baky teny fa zay ahy ho Jesosy ianareo zay efa novidiko tamin'ny rako ho Jesosy matoky fa na dia hifanehitra amin'ny fahoriana azy ianareo eto ambony ty tany ity eto amin'ity zao tontolo zao ity dia izao ho Jesosy tsy maintsy mandresy ianareo tsy maintsy mandresy ianareo averiko ndray le teny nataon'i Jesosy fa mampahery be mihitsy le izy ary za dia nazy fampahirezana za dia nazy finoana tamin'ny alalan'le teny ianareo ihany koa any tokantrano any mba iriko mba ahery mba iriko azo finoana ihany koa amin'ny alalan'le teny ho Jesosy aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky zao efa naresy izao tontolo zao aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky zao efa naresy izao tontolo zao ka ny lohatenin'ny afatra zany etiko anareo amin'ity androandroany ity dia izao na inona olana misy na inona ady atrehana na inona zavatra sarotra efa miatra eny na inona karazana fahoriana zay sedraintsika amin'izao vaninandro iainantsika izao dia izao foana tompoko natao andresy ianao no Jesosy Kristy natao andresy ianao satria olon'Andriamanitra natao andresy ianao no niasy fijaliany Jesosy Kristy
ahoana Paul apôstôly andoka vakitsika ato amin'ny Kolosiana 2:10 dia vakiko arak'ilay tiany soratra masina ambara ka eno tsara nge aoka ngela tsofina tsara ianao. Kolosiana 2:10 vakiko eo arak'ilay tena tiany soratra masina ambara. Ary nesorony Jesosy tsy eo amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana. Ary no ny asy fijaliana dia nasehony Jesosy miariary ny fitondrany ireo olony ireo izay mino azy toy ny fanao izay avy nandresy. Mazava aminao ve zany voasoratra zany? Voarainao ve zany teny soratra masina zany? Averiko vakiny indray. Ary nesorony Jesosy tsy eo amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana. Ary no ny asy fijaliana dia nasehony Jesosy miariary ny fitondrany ireo izay azy ireo izay olony toy ny fanao izay avy nandresy. Tantarako aminareo tokoa ry havana malala fa marina be mihitsy ny teny nataony Jesosy. Ahoana hoy izy? Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa saingy izao matoky ianareo, tena matoky ara-baky teny ianareo. Fa izao izay tomponareo, izao izay arahanareo dia efa naresa n'ity izao tontolo izao ity, natohatra n'ity izao tontolo izao ity. No zany ianareo izay ianareo izay oloko dia mandeha ho azy natao andresy an'ity izao tontolo izao ity ianareo. Ry havana malalo, tena misy an'izany fahoriana izany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tena misy an'io fahoriana io eto amin'ity izao tontolo izao ity. Indrindra fa amin'izao andro farany izao. Zany no antony mahatonga ny teny taminareo tereboliony manao hoe aza mieritreritra mihitsy ianareo fa isy lalana feno voninkazo foana ny lalana izoranareo na mianana atsimo na miana varatra na miatsinanana na miakandrefana. Fa tena misy ny fahoriana eto ambony ty tany ity. Mampahory avokoa na ny olana, na ny ady, na ny zavatra atrehana. Tsy misy zavatra maivana zany tratrahitra zany. Indrindrindrindra fa ny fisiany ty arety mandrikana zay fa tonga eto Madagasikara ity. Tena mampahory saina, mampahory fo, mampahory eritreritra zany rehetra zany. Miseho zany satria ry havana malala efa ao anatin'ny vaninandro farany isika. Tena ara-baky teny efa tena miaina ao anatin'ny vaninandro farany isika. Ahoana ny Baiboly any amin'ny Timoty 2:7 mazava be ny voasoratra. Andoka vakitsika ilay voasoratra Timoty 2:7 dia ny andininy voalohany vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Fa aoka fantatrareo zao fa any aparany any dia isy andro mahory. Zany hoe tsy maintsy sedra fahoriana avokoa ny olona rehetra, ny taranaka rehetra zay velona amin'izao vaninandro misy atsika izao. Na izy io tsy misy avahana, tsy maintsy sedra olana avokoa. Ary ho lasa fiainam-pahoriana ny fiainan'ny olona velona eto ambony ty tany ity amin'izao taona 120 sy taona 100 misy atsika izao. Ary mialohan'ny faranan'ity izao tontolo izao ity azy, mialohan'ny haviany Jesosy Kristy eny amin'ny rano lanitra izay fanantenana lehibe ho antsika kristianina, ho antsika olon'Andriamanitra, dia nilaza misy azy Jesosy, nilaza mihitsy izy, hoy izy tamin'izany hoe isy fahoriana farany izay lehibe hitranga eto ambony ty tany ity. Andoka vakitsika ny voalaza ato amin'ny Matthieu 4:20 andininy 2:20 arao tsara ny voasoratra fa amin'izany andro zany dia isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toazy hatr'izay ny androany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy isy intsony. Isy fahoriana lehibe hitranga eto ambony ty tany ity.
zao zavatra iainantsika zao zany dia araka ilay teny Jesosy karazana hoe fiandohan'le fahoriana, fa mbola izy fahoriana lehibe. Dia mety tena angamba ianao hoe pastera, mbola izy fahoriana akoatran'izao efa hitantsika sy iainantsika amin'izao vaninandro zao tokoa ve? Dia hoy aho hoe eny tompoko, mbola izy, satria izany no nambaran'i Jesosy. Mbola izy ny fahoriana lehibe mihoatra no zao hatrentsika zao, satria izany no nambaran'i Jesosy. Averiko fakina ilay voalaza Mateo 7:2 arao tsara ingeny voasoratra fa amin'izany andro zany dia izy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy hatrizay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Zany ny zavatra hitranga eto ambony tany ity. Fa zao kosa ry havana malala ny vaovao mafaly any. Tena hoe vaovao mafaly tetiko aminareo ity. Azon'Andriamanitra vana ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Azon'Andriamanitra vana ianao no Jesosy Kristy izay efa ninonao, izay efa niraisinao, izay efa nomenao toerana ao anatinao. Azon'Andriamanitra vana ianao. Zay ngeny dika n'ilay faminaniana nampitondrain'Andriamanitra any Malaki mpaminany. Andao nge vakitsika ny voalaza ato amin'ny boky Malaki 7 dia elo tsara voasoratra 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary tamin'izany zay natahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova niaino ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra an Jehova sy mihevitra ny anarana. Ary ho rakotra soa ireny amin'ny andro zay ho tendreko ho Jehova tompony maro, ary ho antra azy ao toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy. 9:20 Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. 9:20 Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehova tompony maro, ka tsy asiny miangana na ny fakany na ny sampany. Ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Ataoko fa mazava be mihitsy ny voasoratra hoe isy kosa ny fotoana zay anavan'Andriamanitra reo zay azy, reo zay olona, reo zay efa nino an Jesosy, reo zay efa nandray an Jesosy, reo zay efa manana an Jesosy. Dia ny fantaniana petroko dia hoe rovina tokoa no iseho ary zany fanavan'Andriamanitra izany. Rehefa antitra venao vao asehon'Andriamanitra ny fanavana zany, rehefa maty venao vao andray andraikitra Andriamanitra hoe ho avako amin'izay ny olona zay ry havanao amin'izao vaninandro farany diavintsika izao, amin'izao vaninandro hiatombon'ny fahoriana izao mihitsy no andraisan'Andriamanitra fanapa-kevitra hoe tsy maintsy ho avako ny oloko, tsy maintsy ho avako reo zay dia reo zay efa novidiako tamin'ny ranon'i Jesosy Kristy zanako ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Zay ny vaovao mafaly entiko ho anareo zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Ohatra efa nisy ity tantara ity entiko manambara aminareo fa tena fanaon'Andriamanitra hatramin'ny taloha ny manavaka ny olona. Efa fanaon'Andriamanitra hatramin'ny taloha, ary mbola ho ataon'Andriamanitra mandraka ankehitriny izao mandra-pandao antsika anty tany ity. Ohatra efa nisy ity tantarako ity, ohatra voalohany ny tantaran'ireo zanak'Israely fony izy ireo tao Egypta. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly, boky ny Exodosy, dia tojo fahoriana faran'izay mafy ny olona tao Egypta. Tojo fahoriana ry zareo satria tonga tao Egypta ny anjely mpamono olona, ny anjely mpandringana, tonga araka ny misiony dia mba amono ny lamatoa rehetra zay nateraky ny olombelona, amono ny voaloteraky ny olona rehetra, eny hatramin'ny voaloteraky ny biby fiompony olona azy. Tena fahoriana nke zany hoe ny lamatoanao maty, ary ny lamatoan'ny olona rehetra ao Egypta dia anaovana mission ho vonoana ho aringana. Fahoriana nke zany, tena fahoriana nke zany.
Tantaraina ka dia hoe tantaraina le izy fa tena mafy fa saingy zao zava-nisy no havan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Inona ny antony nanavan'Andriamanitra azy? Satria olony, satria vahoakany. Zay no antony nanavan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dia tahak'izay mihitsy no tian'Andriamanitra tao aminao, amintsika olon'Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao. Ety amin'izao tontolo izao ity no ahitantsika fahoriana amin'ny karazana, amin'ny endrika maro samihafa. Ary izany fahoriana hitrango izany dia tena raha maha-olombelona tsy zakany saina, tsy zakany eritreritra, tsy zakany fo ny misedra azy. Fa zao ny vaovao mahafaly averiko indray hoe azon'Andriamanitra vahana ianao, azon'Andriamanitra vahana ara-baky teny isika olon'Andriamanitra. Ohatra efa nisy ihany koa ity, ohatra faharoa, ny tantaran'ny vahoaka jiosy tamin'ny andron'ny Estera sy tamin'ny andron'ny mpanjaka Ahosierosy. Tantarain'ny Baiboly fa noho ny ara-tsipanan'ny olona, noho ny fialonan'ny olona, dia nivoaka ny didy, ary didy tsy azo vana le izy. Ny didy tamin'izany fotoana izany dia hoe tsy maintsy voloana, tsy maintsy aringana ny jiosy rehetra ao Sosana. Olana nke zany riavany, ary olana tsy vahana mihitsy, satria efa nisy fomba nataon'ry Estera, nataon'ry Mordekay, nataon'ireo londoany tao amin'ireo jiosy hamana ny olana, fa dia ezaka mosala ihany no ezaka tao amin'jareo. Ny akavanana hoe ahoana no amana ty olana ity mba tsy ho ampiarina amintsika jiosy ny didy hoe ho vonoana, ho aringantsika. Fa dia ny alamainy tsisy azo natao. Teo indrindra no nanehoan'Andriamanitra, teo indrindra no nasehon'Andriamanitra fa nasehon'Andriamanitra ny mahandriamanitra azy. Teo indrindra no nasehon'Andriamanitra fa azy ny jiosy, vahoakany ny jiosy. Ka dia nasehon'Andriamanitra hoe za mihitsy mitrantsehatra amoaka ny oloko ho mpandresy, ary ty zava-doza kasaina amelezana ny oloko ity dia ho vadiko ho fitahiana ho an'ny vahoaka jiosy. Dia io moa tsy ho vakitsika ny tantara fa lava be, fa dia isaorana tokoa Andriamanitra. Fa na dia atao hoe didy tsy azo vana araka ny lalàn'ny mediana sy ny persiana azy, ny didy milaza hoe ho vonoana ny jiosy rehetra, ho aringana ny jiosy rehetra, zay fotra fahoriana faratapony teo amin'ny vahoaka jiosy akorony zavamagaga. Fa ny olona i-Andriamanitra tsy to nandray andraikitra, nandray atanana andreo vahoaka jiosy zay olony, dia ny voaka ho mpandresy ny jiosy ray manontolo, ary navadik'Andriamanitra ho fitahiana ho azy ireo ara-baky teny ilay zava-doza zay no kasaina amelezana azy. Dia hoy aho hoe tahaka izany mihitsy tompoko no tian'Andriamanitra hitondrana antsika vahoakany, antsika olony, antsika zay fa manana Jesosy amin'izao andro farany zay diavintsika zao, andro farany zay fiatombonin'ny fahoriana zay tsy maintsy iseho eto ambony ty tany ity. Tena hitako hoe marina be mihitsy ilay tena nataon'i Jesosy, tena marina be. O Jesosy, arak'ilay novakina taminareo, Jaona 1:17. Ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Ahita fahoriana ianareo eto ambony ty tany ity amin'izao vaninandro zao. Fa matoky ianareo o Jesosy, matoky. Fa izao zay tomponareo, izao zay iarahanareo, efa naresan'ity izao tontolo zao ity. Ny tinambara dia hoe satria nandresy aho dia afaka ny andresy ihany koa ianareo, ary tsy ianareo no hiezaka ampandresy ny tenanareo, fa izao zay ao anatinareo, izao zay monina ao anatinareo, izao zay tomponareo no aneo ny heliko magaga amoaka anareo ho mpandresy. Omena ny tompo ny dera, omena ny tompo ny ady, omena ny tompo ny voninahitra. Fa mialohan'ny amaranako ny afatra nefa dia izao hoe ekeo ity fitsipika ity fepetra zay ambarako aminareo ity.
raha ohatra ka tianareo tokoa ny hoavan'Andriamanitra amin'izao vaninandro isiny zao fahoriana izao. Ekeo ty fepetra zareko aminareo ty. Voalohany, assureo, zay ka mafiteny mazava be ho assureo ny fanananao an Jesosy ao anatinao. Faharoa, aorenao am Jesosy ny finonao sy ny fanantenanao. Anisan'ny tena zava-dehibe ihany koa zay fepetra manaraka izay hoe aoreno ao am Jesosy ny finonao sy ny fanantenanao. Zany mantsy fa tantarain'ny Baiboly fa raha ohatra ka tsy manana finoana isika, tsy manana finoana fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ty, tsy manana finoantsika fa Jesosy no manana fahefana ary manana fahefana ambony no fahefana rehetra fantatsika olombelona, dia tsisy azon'Andriamanitra atao. Zay matoka miteny hoe aorenao am Jesosy ny finonao sy ny fanantenanao. Fahatelo, andray ny fanasan'ny tompo moa zany sika rehefa veo. Ny fanasan'ny tompo zay ho tanterantsika zao tantarako aminareo fa tena mitondra fandresena goavana be, satria amin'ny alala fanasan'ny tompo no andrasan'Andriamanitra tananantsika ka anavahana antsika tokoa arabaky teny. Tena anavahana antsika arabaky teny. Ka dia matoky ao fa ny tompo hiasa atateraka anjamy fahasoavan'izany eo amin'ny fiainatsika rehetra. Ary rehefa vita ty fanasan'ny tompo ity dia tomboka ianareo ino fa tena ahita ny herin'Andriamanitra miasa tokoa ianareo. Ivavaka atsika amin'izao fotoana zao misaotra ny tompo. Ry Andriamanitra io, misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy no fahasoavanao lehibe sy famindraponao dia afaka nanaraka zao fotoam-pivavahana zay no tanterana amin'ny alana Facebook na YouTube izao izahay. Andriamanitra, manana programa tsara ho anay foana ianao, entina hitehirizanao ny fananay mba hitoetra tsara ao aminao. Ka dia misaotra Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao raha eo dia mivavaka aminao aho mamindra-fo amin'ny tsiraray avy zay nanaraka fotoam-pivavahana androany. Mamindra-fo aminy ianao mba tsy ho kivy mihitsy izy na iraviravin-tanana malona ny olana sy ny ady ny zavatra sarotra hatrehana sy malona ny fahoriana zay fa mianjady amin'ny fiainana. Mamindra-fo ianao ka androany ataovao anaty lisitry ny olona ho avanao izy, ka ho avoakanao ho mpandresy araka ny teny nataon'i Jesosy, fa ahita fahoriana izy ety ambony tany, ety amin'izao tontolo zao ity, fa saingy ho avoaka Jesosy ho mpandresy izy, ho avoaka Jesosy ho mpandresy izy, ho amarinanao zany Andriamanitra. Ary mivavaka aminao ihany koa aho ho andreo zay marary, na iza niza marary amin'ity ora ity, amin'ny anaran'i Jesosy hositrana ny marary, didina ny heriny aretina, miala amin'ny tenany olona, afahana amin'ny anaran'i Jesosy ireo zay marary. Tompo, manao mirakly ianao, ka naretina iny naretina mahazo azy dia hositranao izy, ho afanao amin'ny aretina izy. Lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny fahasoavanao hoe ho aminay tsiraray avana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Halleluia. Amen. Ny tompany hoe ho amintsika tsiraray avy isambatan'olona. Amin'izao fotoana zao tsika dia efa iomakomana iroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fa mialohan'izay aloha dia andaontsika mbola anao hira anankiray dia iroso ho amin'izay tsika tompoko. Soto
fijalianao no hitazanako ny tenanao izay nijaly mba ho avy Sandrano maspitiavana nitavako ry tompo ô fahafakely Ampototry azy zay nijalianao ampototry ny azo zay nijalianao no itoerako azavay ny tavanao ataoko fatiantoka ny zava-moraloha ny azo fijalianao no tombon-daiko makatoeranareo iroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika mino matoky aho fa efa vonina tsara ny mofo zay ataontsika ho tandidon'ny tenan Jesosy sy ny divay zay raintsika ho tandidon'ny rano Jesosy Kristy amaky baiboly efatrany ihany koa isika ato amin'ny Korinthiana voalohany 2:12 ny 7:20 manomboka eo fa izao efa nandray tamin'ny tompo zay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny zay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity no tenako ho anareo zao no ataovy ho fahatsiarovanahy dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao no ataovy ho fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo ry havana malala zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao ny fandraisana ny fanasan'ny tompo raha zavaiko tsotsotra sady foy dia tsy hoe fombafomba mpivavahana no volena tateoriana akory izy ity tsy zany mihitsy fa didiny Jesosy didiny tompo mba ho tanterahan'ny kristianina rehetra maneran-tany mialony hiaviany Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra zay le izy zay le teny novakina teo ary ny tanjon'Andriamanitra ny tanjon'ny tompo Jesosy amin'ity fandraisa fanasan-tompo ity dia izao mba hatokatsika kristianina hatokatsika fiangonana kristianina hatokatsika zay manompo an'Andriamanitra tsy hanadiny mihitsy an'ilay fahafatesany Jesosy dia ilay fahafatesana teo ambonin'ny azo fijaliana tsy azo adinoina mihitsy zany fa raha tena mamaky baiboly ianao manaraka tsara ny tantara dia ilaina tsarovana foana ny fahafatesany Jesosy
fa ny tsy fanadinonao an'izany ny fahatserovanao an'izany andro alina dia matokana Andriamanitra anafaka anao isan'andro ary amoakanao ho mpandrisy. Andoka veritsika vakina le teny Korintiana 2:1 manomboka amin'ny 2:20 fa zao efa nandray tamin'ny tompo zay natotra reo kosa fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny zay namady anazy dia nandray mofo. Zany hoe ndraisiny le mofo 2:20 ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako anareo zao nataovy ho fahatserovana. Zany hoe nalainy Jesosy any le mofo, nalainy zany le mofo dia nisaotra an'Andriamanitra izy dia avy eo novakiny le mofo ka rehefa novakiny dia natolony ny mpianatra ity ny tenako ho anareo izao no ataovy ho fahatserovana. Mazava angamba ny voasoratra. Dia 9:20 dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy ho fahatserovana. Naoviana no misotra anareo. Nalainy ihany koa zany le kapoaka misy ny divay dia hoy izy hoe sotronareo ity fa zao nataovy ho fahatserovana. Dia 9:20 fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotra kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ny fahatserovantsika amin'ny fahafatesan'i Jesosy dia mifono zava-miafina, tena mifono zava-miafina. Ary ny zava-miafina ray fonosiny zany dia ilay fandresena mihezinyezina nomeny Jesosy atsika tamin'ny alalany fahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Raha maty teo ambony hazo fijaliana maty Jesosy dia maty nitondra ny fahotantsika, maty nitondra ny faharatsintsika rehetra. Zay le voalaza Petera voalohany 2:20. Tamin'ny fotoana nahafaty an'i Jesosy ihany koa voaringana tanteraka ny fanaratsy rehetra na inona karazana. Zay le voalaza Hébreux 2:2. Tamin'ny alala fahafatesan'i Jesosy no naringana ny devoly. Ary rehefa mino an'izany tsika sy misaintsaina an'izany dia lasa mandeha ho azy lay fandresena, le fandresena nambaran'i Jesosy hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana kanefa matoki fa zao efa naresany ty zao tontolo zao ty. Lasa mandeha ho azy fiainantsika satria ho avan'Andriamanitra isika rehefa tsy manadino an'ilay fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ary avoaka no mpandresy foana na dia mafy be ary ny fahoriana zay tsy maintsy iseho eto ambony ty tany ity amin'izao vaninandro misy antsika izao. Koa dia andeontsika iroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo aza amin'izao fotoana izao fa hivavaka aloha zany isika, hivavaka samy anamasina fiainantsika, anamasina ny tenantsika. Zany hoe atokany ho an'Andriamanitra ny momba anao rehetra, ho anao zay tsy mbola mananantoka fa Jesosy efa anatinao dia sokafa ny vavanao ary mitenena hoe Jesosy eo midira ato anatiko anao, makatoerana ato anatiko anao. Mino aho fa ianao no tompo, ianao no mpamonjy. Mino aho fa ianao no fototra mahatonga ho avan'Andriamanitra eto ambony tany ity, fototra mahatonga tsy maintsy avoaka ho mpandresy manoloana ny ady, manoloana ny olana, manoloana zavatra sarotra ary manoloana ny fahoriana zay tsy maintsy iseho eto ambony tany ity. Ataovy amin'ny fonao rehetra zay tombavako zay. Ary lazao ihany koa hoe andray ny fanasan'ny tompo ao rehefa aveo zay mofo tandido ny tenanao ary ny kapoaka tandido ny ranao ho resiko amin'ny foko rehetra zany a dia matokira lasana bavy ry fiangonana fa dia aneo fahasoavany aminao Andriamanitra. Andao hivavaka tsika. Raha eo misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao any zanak'olombelona satria nomenao anay Jesosy Kristy zanakao, nomenao anay ary natolotrao atao sorona teo ambony hazo fijaliana ho famonjena anay, ho fanavotana anay ary ho lalana tokana ahafahanao manavaka anay eto ambony ty tany ity ary indrindraindrindra
afanao mampandresanay malona fahoriana zay tsy maintsy iseho eto amin'ity zao tontolo zao ity. Misaotra Andriamanitro makasitraka ny alehiben'ny fahasoavanao zay efa nomenao anay izahay amin'izao fotoana zao ary izay rehetra dia roso hihinana mofo zay tandido ny tenanao no potipotena no karavasina no torotoroana ary sotran-kapoaka zay tandido ny rano Jesosy eo. Mino zahay fa aoriana ty fotoam-pivavahana ity, aoriana zao fandraisana ny fanasan-tompo izao dia isy fiainana hafa tena hafa kely hitondranao anay Andriamanitra. Tena ho amarinao tokoa fa olonao zahay ny tera ny aja ary ny voninahitra atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia zao azy raiso lay mofo eny an-tananareo ho anareo izay natokantrano any, raiso le izy tahaka zao ataoko zao dia asandrato ny tananao misy le mofo fa hivavaka isika. Andriamanitro amin'izao fotoana zao dia mandray ny mofo izahay zay raisinay ho tandido ny tenanao, lay nokapohina, lay nokaravasina, lay notorotoroina. Koa na izany izy aminay hihinana an'ity mofo ity, hihinana an'izany mofo izany, hihinana ny tenanao Jesosy, dia arabaky teny ho avahanao izy eto amin'ity zao tontolo zao ity, ary ho avoakanao mpandresa tokoa izy manoloana ny olana ny ady ary ny zavatra sarotra. Koa dia misaotra sy mankasitraka anao zahay Tompo, misaotra Tompo, amen. Ano zany le mofo dia andray ny kapoaka indray sika zay tandido ny rano Jesosy nalatsaka tombony azy fijaliana hivavaka sika. Tompo ety tanana indray ny mofo ny divay ko amin'ny anaran'i Jesosy mamindra fo amin'ny rehetra ianao amasinay ty kapoaka ity, ty divay ity ho toy ny ranao tokoa Jesosy, lay raha nalatsaka teo ambony azy fijaliana, ho famelan-keloka, ho fampihavanana anay aminao, ary raha zay hitondranay ho amin'ny fandresana miezinezina. Tompo Andriamanitro anamarina zany vavaka izany ianao, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Raiso ny kapoaka dia sotroinareo zany fatandido ny rano Jesosy Kristy nalatsaka ho antsika teo ambony azy fijaliana. Dia isaorantsika ny Tompo zay fotoana nafantsiana andray ny fanasan'ny Tompo teo zay andeontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary finoana no tsy hofanao rano ny tenanao fa manomboka androany dia ho avan'Andriamanitra ianao ary manomboka androany voaka mpandresanao. Nianatra kely atsipoka amintsika nefa dia ity tandremo dia tandremo sao sanatrika anaiky ho resiny zavatra ratsy hitany masonao ianao na anaiky ho resiny zavatra ratsy eny ny sofinao ianao. Ny devoly ma tsy manana toetra tsy manaiky lembenana ary miezaka izy amony ny finoana zay efa napetrak'Andriamanitra atao anatsika. Ka rehefa maty ny finoanao dia lasa midomina izy, ka zay matoka manafatravatra hoe tandremo aza manaiky ho resiny zavatra ratsy hitany masonao ianao na manaiky ho resiny zavatra ratsy eny ny sofinao ianao. Manomboka androany ho anareo izay nanaraka zao fotoam-pivavahana izao, ho anareo izay nandray fanasan'ny Tompo teo, dia tena mijoroa fa dia ho isan'ny olona ho avan'Andriamanitra ianao ary ho isan'ny olona tsy maintsy mandresy ianao. Zany no antony tonga tamin'ny fiandohan'ny taona raha nitsodrana anareo ao hoe ty taona 1 amby 20 ity
dia am'totoany ity no anihoan'Andriamanitra famindrapo lehibe amintsika ary dia ho amarin'Andriamanitra tokoa zany. Andeo hivavaka isotra arak'izay tena fisaorana azonao atolotra ho an'ny tompo ataovy ataovy mipololotra avao anatinao mihitsy le fisaorana. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra ao, misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao lehibe ka afaka nanaraka an'izao fotoam-pivavahana izao na dia tamin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube azy. Afaka nanaraka an'izao fotoam-pivavahana izao tany amin'ny toerana misy anay tsiraray avy isam-batan'olona tany. Misaotra ny amin'ny afatra nampombanao ny mpanomponao, misaotra ny amin'ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo izay no tanteranay androany, misaotra ny amin'ny fahasoavana amin'ny karazany izay hitondranao ny fiainanay. Manompoka androany dia ambaranay ampasahiny amin'ny finoana fa olona ho avan'Andriamanitra izay rehetra, olona hoentin'Andriamanitra amin'ny fandresena mezinyezina izay rehetra. Misaotra ray malala, ny voninahitra ne dia mbola mafisinay ho anao ireriany anio ampitso ary mandrakizay. Amen. Dia mandroso namantsika izay mitarika fidiarana fa anao vavaka anankiray indray isika amin'izao fotoana izao. Anao vavaka isika mba hisy fiarovan'Andriamanitra zato isan-jato eo fiainantsika vaokan'Andriamanitra. Eny vavaka isika ho an'ny Madagasikara ray manontolo hoe mba ho amin'izao firenena misy antsika izao ny famindrapon'Andriamanitra. Inona ny antony? Satria araka ny efa fantatsika efa tonga eto Madagasikara ny devoly mpitondra an'ilay aretina coronavirus. Efa novainy zany tateoriana ka nolazainy indray fa tonga izy hitondra ilay variant avy atsy Afrika Atsimo. Dia efa miketriketrika ihany koa ny devoly hitondra ny variant avy any Brésil hono, avy any Inde hono. Dia hoy aho hoe tsy misy tokony atahorantsika raha tena olon'Andriamanitra isika. Marina fa mananyery sy fahefany tokoa io devoly mpitondra ny aretina io, araka ny efa hita masitsika, araka ny efa hino sofintsika, marobe ny narary, marobe no efa laviny, ary nisy tamin'ireo olon'Andriamanitra tahaka antsika ary no narary sy laviny, fa tsy ataontsika mampitanondrika izany fa dia mbola hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matoky isika fa dia ho resitosika io devoly io ka tsisy kristianina andaran'io aretina io na ho fatin'io aretina io. Hivavaka isika ao Madagasikara mba mindra fo Andriamanitra ka na dia matipaika ary nitetika adiny devoly no Jesosy Kristy maty eo ambony hazo fijaliana dia aneo famindrapo Andriamanitra ka dia andamoka indray ny paikadiny devoly manompoka amin'izao androany izao. Andoantsika rehetra hiaraka hivavaka ho anareo anatokantrano any raha mety mitsangana ianareo dia miraisaina aminay mitsangana dia hivavaka amin'ny fotsika mantolo isika araka nambarako teo mba tsy anakery amelany ny kristianina na ny olon'Andriamanitra tia reto mandoza ity ary mba tsy hafaty olona intsony ary mba hisy famindrapo lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny Madagasikara amin'ny vahoaka malagasy. Hivavaka tsika. Tompoandriamanitra ô, isaorana ny anao lay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny dia miaraka mivavaka izahay ho an'ny kristianina rehetra manera Madagasikara azo famindrapo ka dia tsy havita mission hitondra aretina, hitondra fahafatesana aminay ny devoly ao ambadika ity valina aretina coronavirus ity. Na inona heriny dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy anankera-melana izany ho afafy eo amin'ny kristianina rehetra manera Madagasikara ny rany Jesosy Kristy ka dia ho voaharo izahay. Ho voaharo izahay, tsy anaiky ho pepony devoly ny sainay, na dia efa nisy namanay narary azy, na dia efa nisy namanay maty azy, ny finoanay dia lehibe mahamindra fo aminay Andriamanitra ary manisy fiarovana ho anay. Vavaka aminao ihany koa zahay ho an'ny Madagasikara, ho an'izao firenena malagasy misy anay izao. Tompo Andriamanitra ô, na dia nahita ary ny masonay, nandriary ny sofinay
fa mitombisa trano ry olona marary na ry olona maty. Misy zay fa dia amindra fo aminay ianao androany, amindra fo amin'ny Madagasikara, amindra fo amin'ity firenena ity, amindra fo amin'ny voaka malagasy, ko amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny fanaratsy, mpitondra aretina miala eto firenenay, miala eto firenenay, toerina amin'ny anaran'i Jesosy, ary afafina eto Madagasikara ny ran Jesosy Kristy ho famonjena Madagasikara, ho famonjena an'izao firenena izao, ho famonjena an'izao voaka malagasy izao. Ka manomboka androany andamoka indray mipakadiny devoly, andamoka indray ny dedikadiny ho fatany fa firenena efa natotra ho an'i Kristy ity firenena ity. Kristy any Madagasikara ary Madagasikara any Kristy. Misaotra ry Andriamanitra io, omenanao ny voninahitra an'io ampitso ary mandrakizay. Misaotra, misaotra, misaotra ray malala. Amen. Dia anao hira anankiray isika, aorina zany dia anao fanatitra indray isika. Marina fa ny tokantrano misy anareo, fa tsisy manaka anareo tsy anao fanatitra, satria zay moa no ampianarana amin'ny Baiboly, aoka tsisy foana tsy tondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Dia amin'ny andro manaraka moa rehefa misokatra fiangonana dia azonao entina ety amin'ny tranon'Andriamanitra zany fanatitra izany, na tsy haiko izay fomba hafa ahafahanao mandefa zany fanatitra zany aty tranon'Andriamanitra, satria izay ny tokony fiainantsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Hira anankiray no irantsika manao dia ao anatin'izany dia samy manomana ny fanatitra avy ny tsiraray avy. Dia vavaka ho anareo aho amin'ny alalan'ireo fanatitra izay nentinareo reny. Nisaotra eram-po. Hoanao, nisaotra eram-po. Hoanao, riray masino, satria nomenao hoanay Jeso sy zanakay. Hoanao nisaotra eram-po. Nisaotra eram-po. Hoanao, riray masino, satria nomenao hoanay Jeso sy zanakay. Nisaotra eram-po. Hoanao, riray masino, satria nomenao hoanay Jeso sy zanakay. Hoanao nisaotra eram-po.
tazomy tanareo zany fanatitra zay efa nataonareo reny a araka ny volazan'i Jesosy dia araka ny fatra zay nataonareo no amarana anareo ka dia tazomy tananareo fa hivavakantsika raha eo misaotra ny amin'ny fotoana nafanay nanao fanatitra teo ary ankehitriny dia atolotray eo an-tananao zany fanatitra izany a fanatitra mitondra fahasoavana sy fitaina lehibe ho anay olonao ho anay fiangonanao fanatitra zay alokotra lalana tsara indrindra ho an'ny ho avinay ray manontolo misaotra ary mame voninahitra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay zany ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mandiva amarana fotoana isika matoky isika fa ny tompo efa tany amintsika tsiraray avy any ary dia hiaraka amintsika averiko indray le teniko farany teo hoe aza matahotra anao na dia manana ny heriny ary ity valanaretina ity aza matahotra ihany koa anao ny amin'ny fahoriana zay tsy maintsy aseho eto amin'ity zao tontolo zao ity satria no Jesosy dia olona miavaka isika ary olona mendrika omen'Andriamanitra fandresena hira ray farany no iarahantsika manao a vitsy zay dia hisaotra an'Andriamanitra amarana fotoam-pivavahana zay niarantsika isika tompoko satria efa nanao fanatitra tsara ianao androany a satria efa nandray avy amin'ny tompo koa ianao a dia tsy mahantra intsony ianao fa tena hoe ny fitahiana avy any an-danitra hirotsaka aminao tsy hamely anao ny aretina ary tena hoe hitanao Andriamanitra ao anatin'izany. Ataurani tsuni mi fiainanao miakatra ambony ny hoavinao rehetra dia asure Jesosy efa manomana be tsy misy atahorany intsony ny fiainanao miakatra ambony ny hoavinao rehetra dia asure Jesosy efa manomana be si matitsunya Jesosyo pamiaraka aminao si matitsunya Jesosyo pamiaraka aminao ni fiainako rehetra Jesosyo ampelantananao ni hoaviko rehetra Jesosyo ampelantananao si matitsunya Jesosyo pamiaraka aminao si matitsunya Jesosyo pamiaraka aminao ni fiainako rehetra Jesosyo ampelantananao ni hoaviko rehetra Jesosyo ampelantananao Ataurana kuri Napitsuna stazani suli ni hoavinao rehetra dia amiratra be Jesosy efa manomana be tsy misy ataurana kuri Napitsuna stazani suli ni hoavinao rehetra dia amiratra be Jesosy efa manomana be si matitsunya Jesosyo pamiaraka aminao si matitsunya Jesosyo pamiaraka aminao ni fiainako rehetra Jesosyo ampelantananao ni hoaviko rehetra Jesosyo ampelantananao si matitsunya Jesosyo pamiaraka aminao si matitsunya Jesosyo pamiaraka aminao ni fiainako rehetra Jesosyo ampelantananao ni hoaviko
to ivavakantsika marana fotoana tompoko mbola misaotra sy makasitraka anao hatrany hatrany zahay ry rainay malala rainay zay ny an-danitra fa noho ny fahasoavanao dia vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity andro androany ity ary mino sy matoky izay fa nataonao fahasoavana ho anay rehetra izany misaotra ihany koa ny amin'ny afatra nampitondranao an'ny mpanomponao teo izay manambara fa noho ny amin'i Jesosy dia ho avanao zahay na dia miainao anatin'ity amin'ity eto amin'ity zao tontolo zao izay misy fahoriana ity ho avanao zahay ary ho avakanao mpandrisy misaotra Andriamanitra misaotra amin'ny anaran'i Jesosy no izany vavaka izany mitsodrano ny tsiraray avy ao ny tompo ny tanan-tompo ane ho amin'ny rehetra amen dia izay zany tonga dia vita fitoam-pivavahana tamin'ity andro androany ity